Faly miarabanao sy ny ankonanao izay mijery sy miaino ho ity fandaharana manokana ity. Inoko fa alinanao ny anaraka izany lohahevitra izany satria dia mahakasika ny toe-java-misy izay iainako sy iainanao ary ihany koa dia vahaolana mahomby izay afatsika mandrisy ho alohan'izany nomenantsika araka ny taridalan'ny soatra masina. Koa dia nampitondraina ny lohateny hoe handeha ao izany lohahevitra izany ao anatin'ny fandaharana vitsivitsy. Mialohan'izany rehetra izany anefa dia manasa anao hivavaka hiaraka amiko. Rainay izay ny an-danitro, midera sy mankalaza ny anaranao masina. Satria ianao no Andriamanitra mpamorona, tompo ary mpanavitra anay. Mamelany ny tsy fahamendrehanay. Andinika izao lohahevitra izao izahay, koa mangataka ny taridalan'ny fanahy masina. Lohahevitra izay azonay ampiarina eo amin'ny fiainana, mba azonay mandresy sy andova ny fiainana mandrakizay. Koa manatry Jehovah amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anonako izany mivavaka izany. Amen. Mandalo fotoan-tsarotra ity planeta misy antsika ity. Ary monina eto amin'izany tany izany isika. Ary mazava ho azy fa misy akony eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao ny toe-java-misy maneran-tany. Raha tsy ahivina ohatra ny toe-java-misy nanomboka tamin'ny taona 2021 dia naneran-tany ny valanaretina coronavirus. Izay nitarika fioboana na confinement izay saika maneran-tany ihany koa. Nitarika krizy ara-toe-karena iraisam-pirenena koa izany fioboana lehibe izany. Izay mihoatra lavitra ny krizy ara-bola izay nisy teo aloha. Satria araka ny statistika dia nampitsahatra na nampihena ny fiodinana sy ampiariana 4.3 isan-jato. Nantsony mpahay toe-karena avy ao amin'ny fomany international na hoe FMI tahinim-bola iraisam-pirenena hoe crise de grand confinement izany crise izany. Ankoatr'izay dia nanampitrotraka ny olana naneran-tany ny ady nanafian'ny Rosiana an'ny Ukraine. Tsy mijanona teo fa izany ady izany dia ady géopolitika hifanandriana ny tatsinanana sy tandrefana ihany koa. Nahatonga fantatrao ve fa nahatonga krizy ara-toe-karena sy fiakaran'ny vidim-piainana isam-pirenena izany. Ary ankehitriny araka ny vaovao azo avy amin'ny MSN dia sakana miomana ho amin'ny ady ireo firenena matanjaka maro. I Fransa, Allemagne, Angleterre, Pologne, Corée sy ny sisa ka manokana teti-bola matanjaka entina mamokatra fiadiana iomanana amin'ny ady. Izany ny toe-java-misy iainantsika amin'izao vanim-potoana izao. Ary ambonin'izany dia mihamaro sy mihasarotra ny olana miseho eto amin'ny planeta tany. Loza ara-boajanahary vokatry ny fihafanan'ny planeta izay mahaketraka sy mahatonga dinika ao amin'ny firenena mikambana. Ny fitsotongana ara-moraly, ny krizy sosialy sy ny sisa. Tsy salasalana fa miatraika amin'ny fiainana isan-tokantrano, isam-batan'olona ary isam-piangonana koa izany krizy izany. Taloha isika raha mandeha miantsena ohatra mitondra 2 alina ariary, ohatra mavesabesatra ihany ny zavatra azo ao anatin'ny arona, kanefa vokatry ny toe-java-misy sy ny krizy ara-ekônomika dia mihena ohatra ny fahafaham-bidy. Toy izao ny fampitandreman'ny secrétaire général ny firenena mikambana, ONU na Organisation des Nations Unies, andriamatoa Antonio Guterres tamin'ny 7 febroary 2022 hoe notre monde entre dans une ère de chaos. Mampilikotra izany fanambarana izany. Izay midika hoe miditra amin'ny vanim-potoanan'ny chaos na fahalavona tanteraka. Ity izao tontolo izao misy antsika ity. Ary izany dia
fanambarana siantifika miangy amin'ny statistika mason'ny tatitra azo avy amin'ny firenena mikambana, ary ihany koa mifandrindra amin'ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra izay mialoha kely ny fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny raolanitra, izay voalaza ao amin'ny Matio 4:20. Miditra amin'ny vanim-potoan-tsarotra lehibe izao tontolo misy antsika izao. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe mijery fotsiny ve Andriamanitra manoloan'izany fotoan-tsarotra izany? Valiny avy hatrany omeny ny tenin'Andriamanitra? Tsia. Raha jerentsika mantsy ireo olana niseho teto tany, tsy voa izao ihany, tamin'ny vanim-potoana ny fandimby voalaza amin'ny Baiboly, dia hita fa manome fialofana sy vahaolana azo antoka hatrany Andriamanitra, ary izay miaraka aminy dia mivoaka mpandresy. Tamin'ny 2000 taona voalohany, tao anaty 2000 taona voalohany nisian'izao tontolo izao niainantsika ity izao, dia nisy ny olana ara-paharatsiana tahaka iainantsika amin'izao, fahotana, fironana ara-nofo, ary ihany koa dia ny safidrano dia tamin'ny andro Noa. Teo anatrehan'izay dia tsy nijery fotsiny Andriamanitra, fananomana vahaolana azo antoka dia samby fiara, ka izay olona nankatony teniny nasainy niditra tao anaty samby fiara mba ho voaro, ary ho tafavoaka ao anatin'ny olam-paharatsiana izay tsy maintsy andravana ny tany, ary koa dia nivoaka mpandresy izay niditra tao dia Noa valy-mianaka. Nantsona ny rehetra mba hiditra tao fa Noa valy-mianaka moa no niditra tamin'izay. Dikan'izay dia ao amin'ny Genesis 9 hatramin'ny 7 dia hitantsika izay manasanao amaky ny tenin'Andriamanitra rehefa malalaka. Andriamanitra dia tsy mijery fotsiny ny toe-java-misy. Tamin'ny krizy ara-mosady teto amin'izao tontolo izao, tany Moyen-Orient, izy moa dia manodididina ny tao anatin'ny 2000 taona faharoa nisy n'ity planeta tany ity. Tamin'ny andron'ny Farao dia nisy ny mosary, ary ataoko hoe izao tontolo izao tamin'izay fotoan'izay mbola tsy tena niparitaka, dia nanome vahaolana 7 taona zina tany Egypta Andriamanitra mba hamatsiana, entina hamatsiana ny fahamainan'ny tany sy ny fisakafo teto amin'izao tontolo izao. Azany vahaolana 7 taona zina izany no tanteraka dia tamin'ny alalan'ny fijoroan'ilay patriarka dia antsoina hoe Josefa, ny fahatokiany zany lehilahy Hebreo zany, ary izy no mpanjaka prime ministre azafady Egyptiana tamin'izay fotoan'izay, nahazona ny tantana sy namatsy, ka ireo firenena maro izay atao hoe nila vonjy dia nitodododo tany Egypta nividy sakafo. Anisan'izany ohatra ny zanaky Jakoba. Ary ankehitriny koa Andriamanitra manoloana ireo fotoan-tsarotra no tanysaintsika teo, ireo dia manome vahaolana sy fandresena azo antoka ho anao, ho an'ny ankonanao, ary ho an'ny fiangonanao. Mahita sy mifeny toe-javatra rehetra izy, ilay Jesosy Kristy ao amin'ny fitoerana masina indrindra any an-danitra. Jesosy Kristy ilay mpiandro tsara, izy ilay lohan'ny fiangonana, araka ny voalaza no Korintiana voalohany 12. Izy no manome tari-dalana sy manome vahaolana entina mandresy manoloana ny fotoan-tsarotra. Izany vahaolana izany no hovelabelantsika mandritra izao dinidinika ara-tsoratra masina izao. Vahaolana izay omen'ny Tompo azona antoka ny fandresena amin'ny fotoan-tsarotra eto tany. Atsy izany ihany, ary vahaolana koa azontsika mandova ny fanjakan'ny lanitra dia ilay fiainana mandrakizay. Izany vahaolana izany dia nampitondraina ny lohateny hoe andeha aho, andeha aho. Amin'ny teny anglisy dia I will go, amin'ny teny frantsay dia hoe j'irai. Andeha aho, I will go, j'irai. Izany no vahaolana omen'ny Tompo amintsika amin'ity olana ity. Ny andeha ao dia fanapahan-kevitra mazava ho azy, raisina anio amin'ny zavatra atao amin'ny ho avy, ho fahamaliana ny antson'Andriamanitra. Izy io dia aloha hevitra ara-Baiboly sy planina stratezika entin'Andriamanitra hitantanana ny vahoakany mandritry ny
vanim-potoana 24 hatramin'ny 24. Izany moa dia fanandramana anisan'ny niainan'ny kristianina tany amin'ny université anankiray tany Argentine. Ny lohahevitra andeha ao dia tari-dalana mbola tokony iainanao sy ny fiangonanao amin'izao vanim-potoana izao. Ho velabelantsika mandritra ity dindinika rasotra masina ity i lohahevitra lehibe sy manandanja ary vahaolana io. Ka anisan'ny diniantsika amin'izany ohatra hoe inona ny dingana voalohany tokony atao andehananao sy ny ankonanao ary ny fiangonanao. Ny faharoa dia ny iraka, na ny hoe andeha ao hanatanteraka ny iraka. Ny fahatelo dia ny fitombona ara-panahy, na hoe andeha ao hitombo ara-panahy. Ny fahaefatra dia ny fitariana, na hoe andeha ao hitarika. Hoy Jesosy miantso anao, andeha anaraka ahy. Taka ny antson'ny mpianatra faizay, nantsony Jesosy ny mpianatra faizay ao Marka 1:17 dia miantso anao koa Jesosy hoe andeha anaraka. Inona no valiny asetronao izany? Andeha ve ianao sa tsy? Andriamanitra dia manome safidy malalaka ho antsika. Azay matombotsoa antsika izay voary manokana, izay tian'Andriamanitra manokana, tsy taka ny biby fa manana safidy malalaka. Amin'ity androany ity aza dia fa anontaniako sady ianao, vonona ve ianao ny andeha anaraka hatramin'ny farany izao lohahevitra mandritry ny andro vitsivitsy izao. Alohan'ny hamalinao ny fanontaniana dia ame tantara anankiray farany ao amin'ny soatra masinao. Ao amin'ny Matthieu, hoy izy ny tantara nambaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy, fa ahoana kosa no hevitrao? Nisy lehilahy nananaka zanaka roalahy. Dia nakeo amin'ny lamatoa izy ka nanao hoe, anaka, andeha miasa any amin'ny tany mboaloboka anio. Fa namaly izy ka nanao hoe, tsy andeha aho. Nefa noho ny afaka izany, dia nanena izy ka nandeha ihany. Dia nakeo amin'ny fahalalay izy ka niteny toy izany koa, ary izy namaly ka nanao hoe, andeha aho tompoko. Kanto tsy nandeha izy. Ka iza moa amin'izy mirahalahy no nanao ny sitrapony rainy, hoy izy, ny lamatoa. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa, fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga efa mialoha anareo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ijaona nakany aminareo tamin'ny alalan'ny fahamarinana, nefa tsy nino azy ianareo. Fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga no nino azy, fa ianareo kosa na dia efa nahita izany aza, dia mbola tsy nanenina mba inonareo azy. Niantso lay raim-pianakaviana izay atao hoe hoanintsika amin'Andriamanitra dia Jesosy zany. Dia niantso ny zanany izy hoe andeha hiasa any an-tanimboly. Dia lay lamatoa nanao hoe tsy andeha aho. Kanefa rehefa niasa ny feon'ny fieritreretana dia natsapa hoe hitadarery ve niasa any an-tanimboly ihany? Raha tsisy moa niasa, inona no hanina hoanina? Dia tonga saina izy, ary avy eo dia nanenina, dia niverina tamin'ny fanapahan-keviny, dia nandeha izy. Nandeha. Fa ilay fahalalà kosa namaly ka nanao hoe handeha aho tompoko. Tao anatin'ny fiatanam-po, tsy fieritreretana tsara, fa tao amin'ny hafanam-po no nanekeny ny antson'ny rainy. Fa noho ny toe-java-nisy ny famafao, dia ohatrany tsy nisy fahavononana akory ny tao aminy, ka tsy nandeha izy. Dia nanontany ny rainy hoe iza amin'ireo moa nanao ny sitrapony rainy. Zava-dehibe ny fanapahan-kevitra raisina manoloana ny antson'Andriamanitra. Misy indraindray dia atao hoe alaim-panahy, zatra manao rotina manaiky avo. Kanefa manahoana ny fanatanterahana izany? Fa mila fisainitsainina tsara. Mila fisainitsainina tsara. Ary ao ambanin'ny tantara eo dia milaza Andriamanitra hoe, Jesosy hoe, ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga efa mialoha anareo ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
satria ireo mpamoretra ireo izay atao hoe nahazo arena vola zay toko hoe tsy araky ny karama zay tokony raisy ny fanakatombony tao amin'ny fakana zany etra izany, ohatra hoe Zakaiosy na mety Matio ihany koa. Dia ataony vehivavy janga, anisan'izany Maria Magdalena zay tratra nijangajanga. Fa rehefa nanapa-kevitra izy hoe niantso Jesosy hoe andeha aho, dia nanaraka an' Jesosy. Andao manaraka mantsy Mateo, dia nitsy salasala sady nandeha izy. Dia nafoy ny zavatra rehetra. Fa manontany kosa Jesosy hoe manao ahoana ny toerako sy ny toeranao? Mety tsy anao fahotana lavitra noho ny mpijangajanga na ny mpamoretra ianao zay manoloana. Fa ny zava-dehibe dia na izareo ara ve aoka tsy alohantsika, tsy alohana izany mpijangajanga sy mpamoretra izany. Ka na izany na tsy izany dia miantso anao, miantso ny olona rehetra Andriamanitra, tiany ho afaka amin'izao toe-java-tsarotra izao ary andova ny fiainana mandrakizay izaho sy ianao. Vonina ve ianao miantso Jesosy, andeha, andao anaraka, i Jesosy ny vahaolana, andeha anaraka. Vonina ve ianao? Manasanao isaintsaina, manasanao isaintsaina, ary rehefa tapa-kevitra ianao dia asaiko hiaraka hivavaka amiko hanondrika andohanao. Vavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, misaotra anao satria manana anao Jesosy Kristy izay vahaolana manoloana ny toe-java-tsarotra ara-ekônomika, ara-tsosialy, ara-moraly, ara-tontolo iainana eto amin'izao tontolo izao ty. Mbola mamahaolana ianao Andriamanitro, ary ianao mivahaolana. Miantso anay ianao, andeha anaraka. Tompo malalo, fanirinay ny ho an'ny tenako manokana dia vonina ny amaly hoe andeha aho. Fa ny mpanomponao izay manoloana sy mihaino koa amin'ity anio ity sy ny ankonany, iriko, raha mba hanapa-kevitra, hevitra tsara, azona mandrisy sy andova ny fiainana mandrakizay ka hanaraka anao Jesosy. Izany vavaka izany dia tonona amin'ny anaranao mahavonjy. Amen.